Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe aleoko za mangina. Aleoko za mangina amin'ny tabatabanao izay tsy mety ritra. Vazavaza mankaleo sy efa tena mila hampitsitra. Iaretako avokoa izay zavatra mahasositra sy ampatezitra. Fa ny fo mandefitra ne tsy midika akory hoe efa rendrika. Ny fo aloha dia rano mafana. Nefa ny ahy hiezako ihany mba tsy hahazo bahana. Ary ny fandeferina no zava-dehibe indrindra. Koa voatery milefika hatrany mba hisosa sy hirindra. Aleoko za tsy miteny, ka velao izy no mimenimeny. Nefa tsy hainao koa ny ato am-poko, fa dia malahelo sy mila hampitoloko. Fanatanjahan-tsaina no azo atao rehefa miara-miaina aminy. Satria raha tsy izany, ratsy tokoa ny fiafarana ao anatin'izay sahaniny. Mila tomy tsara ny fo rehefa ao anatin'ny fahanginana, sady tsy mila taitaitra fa sao dia ho sahirana. Mafy ihany ny fitenenana izay misy ao an-trano. Ny ranomaso amin'izany efa mila hanganoano. Raha hamaly anefa dia tsy azo lazaina vahaolana sy tsy azo ekena. Koa alao ihany maneho ny fahalemena sy ampanatrehetena, fa izay no tena fahendrena. Ny fiovan'ilay toetra dia mbola tsisy ary haharitra firina koa izy ity. Sara oviana. Kanefa na dia hatramin'ny farany azy izany dia aleoko ihany za mangina. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe bisikileta. Bisikileta ilay fitaovana misy kodiara anankiroa, vohizina mitongotra anankiroa izay miroso mankany aloha. Tsy taitra tsy maika, nefa tsy tara rehefa mitondra anazy. Ary fanatanjahantena ara-batana ihany koa ny tena marina, efa mazava ho azy. Ny bisikileta dia afaka hoentina manala azy. Anisan'ny tena manampy eo amin'ny fiainana, fa tsy vazivazy. Izy rehefa misy fahasimbany, tsy mandany vola firy. Sady maharitra izay vao simba, ka afaka manao tahiry. Ny fahaizana mikolokolo azy no mahatsara ny bisikileta. Ka ho antsika izay mampiasa azy, tena mahatsapa fa tena avolenta. Izy io dia mila ianarana izay vao mahay, fa tsy hoe akory hoetoentina fahatany sy atao alasa fay. Ny bisikileta no azahoana hery sy tanjaka ara-batana, ka miasa avokoa hatramin'ny saina, ka tsisy miakanakana. Io koa no anisan'ny fitaovana mahavita azy raha resaka misy kodiara. Sady maivana no mora findra sy tsy mampisalasala. Mahatanora lalandava ho an'izay efa zatra. Ny fivoizana azy matetika manome hery sy laka. Ka toy izao trano izany fa mahasoa. Fa raha resaka bisikileta tio dia tena azahoana tombotsoa. Misy karazany maro raha ny bisikileta, ka ahitana reglazy ny fitondrana azy na atao amin'ilay malefadefaka. Ohatra toy n'ireo piste, Peugeot sy ireo VTT. Nefa ao koa ny BMX izay mba anisan'ny tsara kalite. Aoka ny rehetra mampiasa an'izay sahaza ho azy amin'ireo, satria dia misy ny anankizy kely ary misy ny an'ny lehibe rahateo. Nefa izy ity koa mba toy ny lalao baolina tenisy, afaka misolo raketa.
fa raha misy tsy azoko azonao ny amin'ireo dia azonao atao ihany koa zany ny mba misolosolo bisikileta. Nosoratany izaho Patrik na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe courage. Faly aho no milaza aminareo fa ny fiainana ty mbola tsy ho tapitra hatreo. Fifaliana tsy hombotratra ka mila tsy hoeniko mihitsy raha misy vatana maratra. Mandeha tsara izay atao ka mila handeha ho azy. Aiza kosa na dianao raha ohatra izany mba tena maha-korazy. Firavoravona be izy ty ka aoka fotsiny. Eny fa na ny laokan'io dia tena voala soa hatramin'ny botsiny. Tsy heno mihitsy ny harerahana satria dia fifaliana no mibahana. Mibahana tanteraka ato anaty ka indraindray izay koa ohatra ny mila tsy ho tanty. Ezahako ihany ny mifehy azy, sarika loatra ny atao am-poko ka mila manala azy. Fanazarana koa nefa tsy raisina salany sazy, fa ohatra ny olona izay mbola mianatra mamaky frazy. Aoka mba ho fifaliana foana ny antsika, ka raha ihany ny avatra izay miampita. Manomboka an'io aza mba atao mahakivy, ohatra ny mankany aminazy, fa mba raha sy tadidio ny fitenin'ireo vahiny manao hoe soyez courage. Nosoratany izaho Patrik na hoe izaho Kinga Black. Courage. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe fa inona ary ty? Izaho hialao, izaho hisitaho, fa tsy tiako ny mampirafy, koa aza mba migafigafy. Tsy hoe izaho tsy ty, fa ianao efa manana an'le ry, ka aza mba miadaladala ary mba hajao tsara ny vady malala. Zaho efa miteny amin'ny tena, aoka mba tsy ho insistena, fa io fitiavan'io tsy kilalao, ka ho alefanao amin'izay tianao hatao. Mbola ho amafisika ihany ny fitenenana, fa ianao zany toa misomary marenina. Ny resaka izay omeko dia matotra, kanefa raha tsy mety dia aleo any amin'olon-kafa ianao no mizara rakotra. Hajao izay efa eo am-pelantanana, ampilisin'izany koa anie ny vadinao dia mbola anisan'ny tena namana. Koa aoka re aza mba manaonao fahatany, fa ny toetra toy izany anie hafahafa sy mampite-tomany. Miova fa tsy ho ampahafantariko azy ny zava-misy, tsy maninona fa ho ataoko voady raha toa ka ianao ambadika any tsy mitrisy. Zay ho aho dia manantena fa tsy hanao an'izany intsony ry, ary tsy tiako hoeny koa sy averiko indray ilay teny miendrika fanontaniana hoe fa inona ary ty? Nosoratany izaho Patrik na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe fa maninona? Fa maninona ka izy no araraotina? Aza mba atao an'izany fa izy ilay tena maontina. Izy koa ilay sady mahay no tsara banjina,
sady olona tsotra sy bolangina. Fa maninona koa nefa raha tsy atao an'io? Avelao izy mba hipirina sy aoka ho tadidio. Raha azo atao izy dia ampisotro ranom-boanio. Fahasalama azy tokoa izany manomboka an'io. Fa maninona ihany ary dia mbola ohatr'izao? Efa hoe avelao ho tomy izy sa mbola tsy tsapanao? Aleo mihitsy anao no misitaka raha tsy miova ny toetranao. Tsy hoe rehefa mangina izy dia ataonao izay tiana hatao. Ny fahalemem-panainy aza tsindriana loatra. Tsy hoe atao an'io rehefa fahatsora no tafahoatra. Ny toetra ohatr'izany raha sanatria efa ny ankoatra, manome endry maromaro toy ireo voankazo roatra. Fa maninona amin'izay raha faranana hatreto? Ny fankahalana maro izay efa nisy teto. Ka mila mifankatia isika na olona fohy na rapeto. Noho ny mahasamy olombelona antsika no sady misy betro. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe fampitahana. Izaho ny tena mahay, fa ela bandy tsy milay. Izaho tsy dia misy kianina, fa ela toa olona tsy vanina. Izaho mbola tsy fantatry ela, fa raha ela dia tsy aminapa. Izaho lesy ny tena izy, fa ela bandy efa krizy. Izaho koa ny tena lehilahy, fa raha ela ohatra ny bandy mahamay. Izaho tsy dia ahitana pentina, fa ela le tena bandy mora ketrona. Izaho bandy masiaka, fa ela ohatra n'olona tsy mba sariaka. Izaho anefa tsy mba bandy maditra, fa ela dia tena efa manao revina lika. Izaho tsy tia miady amin'olona, fa raha ela dia mila ho rombotra ohatra ny biby olona. Ary izaho tsy dia tia olona mikoropaka, fa raha ela isan'andro dia vao maika kopaka. Izaho mahalala mety sy ny tsy mety, fa raha ela ohatra ny tadiseho ho vedety. Izaho anefa ny tokony ho amin'izany, kanefa dia ela indray ny tena manaonao fahatany. Izaho aloha tena malahelo, fa raha ny toe-tsainy lahy tsy dia misy maha olombelo. Izaho tia miezaka ny piripirina, fa ela indray tia mbola mila hosokirina. Izaho lesy dia olona mahatsapa tena, fa raha ela toa olona tsy mahatsiaro tena. Izaho koa dia olona tsy mihanahana, fa raha ela dia mbola mandrevy ohatra ny ganagana. Nefa izaho koa nefa olona tsy dia tia fanalikana, fa raha ela indray dia ohatra ny olona sanananana. Izay hita ao anatin'ity tsy voalaza moa amin'ny anatin'ny fampitahana. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe fanahy masina. Fanahy masina ô, midina ty amiko. Aza manalavitra ahy fa mitoera ato anatiko. Hazavao koa ny sainay ry fanahy masina, ary ampatanjao hatramin'ny finoanay mba tsy ho very hasina. Izany no fanahy mahery sy tena masina ka midina ety.
izahay rehetra dia mila n'izany hatrany sy ampiarahina amin'ny Kristy. Tsara ny fomba fiasanao ry fanahy masina ka tsy mampitehiala. Koa mangatakandro aman'alina ary tsy mba hisalasala. Any amin'ny avo indrindra tokoa no misy anao ry fanahy masina ka hoderaina. Fa raha ny olombelona ety an-tany re mba harao maso akaiky ihany, ka izay no mba tena hetaheta sy afatra ampitaina. Mahery vaika mihitsy ny fiasanao raha tena ampiharina. Koa miangavy hatrany re izahay olombelona mba hampio sy hampisehoana ny tokony ho ampahafantarina. Matoky anao tanteraka izahay ry fanahy masina. Avy hatrany moa izahay dia mibebaka mandrakariva sy vonona ny hanao asa masina. Ka apetrakay eo amin'ny hery misy any amin'ny fanahy masina ny mombanay. Satria io ny vahaolana tena manavotra sy ho ankatoavinay. Manantena ny valiny tokoa izahay ny amin'izany fa tsy misalasala. Ary fanahy masina koa ilay fanahy tena izy fa tsy mba pahanadaladala. Amin'ny alalan'izy no mahatonga antsika ho tsara fanahy. Fa ny fanahy masina ry zareo dia hery avy any ambony any izay tena sitraky ny ray. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy, nampitondra ny lohateny hoe fanolanana. Mahatsiravina loatra amin'izao ny fiainana. Efa mitosaka be ity ny resaka fanolanana. Tena niova tanteraka ny fomba fisainana. Toy ny zava-dehibe iray izay efa vita ka tsy nitokanana. Tsy ray aman-dreny, tsy anaka fa dia anisan'ny voaolana. Nefa misy amin'izany koa dia tena mpanolana. Mihabetsaka koa ireo mamoa fady. Ny an'ny sasany aza dia efa misy mamely anabavy. Ny fiarana amin'ireo tsy ampy-taona dia efa tsy araka intsony. Ary misy an'ireo izay tena mandraona amin'izay mba azahoany. Sasany indray ity mila atao ny hambabo ny fony, ka manodikodina saina zaza tsy ampy-taona no sady horokoroany. Mahazo vana hatrany izao ny fanolanana. Ary efa tena misy ireo raim-pianakaviana miaraka amin'ny zanany. Manaiky tsy fidiny fotsiny ireo hiharana satria voasafosafo. Nefa misy koa ny manaiky amin'ny alalan'ny fampitahorana mba tsy teo vakitrafo. Ry mpitondra fanjakana, ekeko fa misy tokoa tiany lalàna, kanefa mbola maninona ihany re izy ity no mahazo bahana. Ny karazana asa ratsy sasatsasany, indrindra fa ny resaka fanolanana. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy, nampitondra ny lohateny hoe fialan-tsasatra. Aleo hanao fialan-tsasatra fa efa tonga ity ny andro. Hararaotintsika avy hatrany ny tsara fanao satria izy ity tsy atao isan'andro. Fiala voly tanteraka izany aloha ary tena mety. Fialam-boly ara-tsaina, ara-batana sy fanahy moa no hita ka tsy ho atao vetivety. Mahafinaritra loatra ity resaka fialam-boly misy eto izao. Rehefa ao anatin'ity fialan-tsasatra tanteraka ity indray mantsy ny tenako dia hoatra ny tsy hitako indray koa ny tokony ho atao. Misy safidy maro samy misy karazana. Ato anatin'ny fialan-tsasatra
ka misy azo tsy tambarana. Velivelim-bolo aoko izany ny miatrika ny fialam-boly ao anatin'ny fialan-tsasatra. Ary tena ilaina mihitsy izy itony matoa nampisihana kanefa misy ny tsy mahatakatra. Resaka fialan-tsasatra moa no tena votoatiny sy mahatonga ny voateny eto. Fa raha izy ity tsy hisy isan'andro kanefa mbola tsy ho tapitra hatreto. Satria ao anatin'ny fialan-tsasatra no azahoana bana ny fialam-boly. Nefa miambena mandrakariva koa isika ny amin'izany mba tsy ho azon'ny devoly. Fa ny fakapanahy moa misy mandalo ao anatin'ny fialan-tsasatra arahina alavoly io. Noho izany mba izao sy tanterao hatrany ny tokony atao ary tsy mila hadino fa tady idio. Rehefa tonga andro fanaovana izany dia mahaiza maka aina, nefa koa mba mankafy ka tena taovy mirevidrevitra toy ny kotro-baratra. Raha izany tokoa no atao dia tena misy tantara mipetraka sy ahafa-po sy ho tsaroana mandrakariva isaky ny tonga ny fotoana ny fialan-tsasatra. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondrany lohateny hoe fitia siligaoma. Ny fitiavako anao tsy dia natao manahoana ka ho tsoroko aminao eto androany fa tena fitia siligaoma. Satria raha ianao matsy hoatra ny sipa tsy mba misy tanjona. Aiza ve ka ny tenako ihany isan'andro no atao ny tsara banjina. Tsy mba mieritreritra sy mandinika ny ho avy. Asa angamba ny antony hoe satria izy ilay faravavy. Tsy mampiasa saina, tsy miasa loha, fa dia ny fitiavana ihany no mibahana ao andoha. Farany dia niova filiana tokoa tia ny bandy. Koa dia lasa fanalana fotsiny fa amin'ny farany tsy maintsy atao mampamangy. Atao ahoana moa fa ny saina toa tsy mba mahatakadavitra. Tsy dia izaho loatra akory no ratsy fa izy no tsy mba maranitra. Ka voatery lasa toy izany ny fitia izay nisy taminay roa. Sady efa nampahafantariko azy ihany fa izy hoa ohatra ny toa tsy mivaky loha. Voatery lasa toy siligaoma izany ny fitia nanomboka teo, izay tsakotsakoana matetika ka rehefa lany ny mamy dia riana eny amin'ny tany satria efa mankaleo. Ho an'ny lehilahy sasany rehefa matsatso tanteraka ny vehivavy hodiana tsy hita satria hono tena tsisy ilaina azy. Nefa ho antsika vehivavy mila miezaka ny tsy ho retsi-pitia, fa misy koa ireo lehilahy dia tsy tena tsy milamina ka ianao ihany no mety hijaly sy ahia. Ho antsika rehetra kosa nefa tena tsara ny fitia raha ilay toy ny paoma, ka manomboka izao hajanony ilay fiarana hafahafa toy n'ireo fitia izay siligaoma. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga Black.